dia ampifaliana trano no iarabanan'ny zay rehetra tafaraka aminay indray amin'ity androany ity. Naiza misy anao amin'izao fotoana izao na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any dia raiso ny arahaba tsy lany amamina ho mba hampiraritsoa atolotry ny ekipa rehetra anao. Faly zahay tafaraka aminao indray amin'ity androany ity ary ny firariana tsy miova mihitsy fa ny andraisanao ny herin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaharan'izao. Mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafoizana ny fiarahana fa ity fandaharana ity dia efa natokantsika malagasy ifampaherezana amin'izao azakazaka makany an-danitra izao ka mirary soanao zahay ho feno ny herin'Andriamanitra ianao dia ifampitantana foantsika mandrapatogan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Misaotra ny tompontsika fa nomeny fotoana ifampaherezana samy malagasy. Amin'ny teny gasy moa zany izao fandaharana izao mino fa ho sarotsarotra amin'ny vazaha no mandray azy fa ny tena mahafinaritra dia hoe naiza misy ny malagasy na ny eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia afaka mifampaheritsika na dia tsy mifankahita azy. Dia ndao ifalitsika fa ampiaon'ny tompo foana ao anatin'izao fandaharana izao. Aza manaiky mihitsy ianao ny tsy handray ny herin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Izao no lalana hitondran'ny tompo ny teniny ho amintsika tsirairay avy dia ndao hanararoatra. Nomeny tombonandro indray tsika androany fa maninona tsika novoriany teto indray, fa maninona tsy voasakan'ny fahalavitan'ny tany ny fandaharana satria tian'ny tompontsika dia novoriany teto indray amin'ity androany ity. Ny toerana fotsiny no lavitra, ny toerana fotsiny no misy elanelana fa fanahy anankiray ihany dia ny fanahin'Andriamanitra no momba ny malagasy eto Madagasikara sy ny momba ny malagasy any ampitan-dranomasina any. Ka dia misaotra betsaka tsy mahafoy izao fotoana ifampaherezantsika izao. Raha mbola nisy nanadino misaotra ny tompo tamin'ity androany ity dia mbola tsy tara izao fa ndao hisaotra ny tompo. Ndao hisaotra ny tompo fa tsy mendrika mihitsy tsika ny ho velona tamin'ity androany ity raha ny aratsitsika ny tsy fahataterahantsika dia efa tokony ho ringana itsika. Fa noho ny fitiavany sy ny famindrapony mbola tsy vita indray ny mission mbola misy zavatra tokony hahitsy mbola misy zavatra tsy vita dia mbola nitazon'ny tompo eto indray tsika. Meteza hisaotra ny tompo amin'izany ny tsirairay avy ary ndao hangataka fanahy fanetretena ahavitanan'izany fisaorana ny tompo izany fa raha olona mieritreritra ny tenany fa ho zavatra amin'izao fiainana izao noho ny voninahiny, noho ny toerana misy azy, noho ny fahaizany fahalalany ny atsaratarehy sy ny fahasalamany dia tsy afaka mihitsy hamoakan'izany fisaorana ny tompo izany izy. Fa androany efa mba tafaraka eto ihany efa mba nanokantena ihany tsika nandany zavatra rehetra any fa hanolo tena ho an'ny tompo dia ndao aloha hisaotra. Raha itsika rehetra izao no miaraka misaotra ny tompo dia misy ny fanatrehany izao fandaharana izao. Fa raha andeha amin'ny fahazarana fotsiny tsika tsy eto ny tompo dia ndao atomboka amin'ny fisaorana ny tompo ny zavatra rehetra. Misy fetraikany lehibe eo amin'ny fiainam-panahin'ny olona anankiray ny fisaorana ny tompo. Ka raha misy olona amin'izao fotoana izao mbola sahirana be mihitsy amin'ny fisaorana ny tompo ny hamoakan'izany eo amin'ny molony dia tonga ity ny fotoana androany ndao tsika hianatra hisaotra ny tompo. Tokony tsy atahotra ny olona anankiray rehefa hanomboka hanolotra ny vavany ho an'ny tompo fa zany ny andrasan'i Jesosy zany. Zany olona vonina ny hanolotra ny tenany ho an'i Jesosy zany. Fa ny tompo momba n'izany olona zany ary izy hanampy mandra-patena hoe alama sy pololotra ny fisaorana vokatry ny fo. Ka manasa ny malagasy rehetra zay mbola tsy resy lahatra, manasa ny malagasy rehetra zay mbola tsy nahatanteraka ny fisaoran'ny tompo tamin'ity androany ity ndao hisaotra ny tompo fa tsara izy. Apatsiahivina foana fa ao anatin'ny andro mampidi-doza tsika izao. Efa voaporofo fa tsisy hoe eto Madagasikara, tsisy hoe tany an-dafy ihany no hitrangan'ny ireo famantarana rehetra mariky ny vanim-potoanan'ny andro mampidi-doza dia mampatsiahy indray ny
fandaharana amin'ity androany ity sao de adinodino, sao de varimbarina indray fa ao anatiny ny andro mampidi-dozintsika zao. Raha misy malagasy mieritreritra fa mbola ilamindamina ny rapitso de diso hevitra izy fa amin'ny baiboly efa nilaza fa isy horohorontany, isy haitany, isy areti-mandringana, isy ady sy filazanady de iainantsika zany amin'izao fotoana izao. Meteza ino zay voalaza amin'ny baiboly. Ndao angataka ho ampahiratina ny maso fa efa mifampiantsy tsisy matahotahotra ny mamoaka vava intsony zao ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao. Ary efa lazaina matetika eto fa tsy ho atao décoration reo fitaovam-piadiana mahery vaika zay ananan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka mampatsiahy indray ny fandaharana amin'ity androany ity ry malagasy mpiray tanindrazana na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina ao anatin'ny andro mampidi-dozintsika izao. Mila efa mibanjina ny lanitritsika. Efa tokony izany foana ny sujet ny resaka ny fampaherezana ataontsika satria tena atombotra ny andro. Ndao petraka eo am-pelantanan'ny tompo izao fandaharana izao mba tena isiany fanatreha marina de isotra azy kotsika noho ny fitiavany sy ny famindrapony. Jesosy misotra betsaka noho ny fitiavanao sy ny famindraponao novorianao eto indray ny malagasy amin'ity androany ity. Mekoky izahay midera sy mankalaza anao, manome voninahitra anao satria tsinitsininy izahay fa noho ny sitraponao de ndreto indray izahay nangononao eto. Mankasitraka indrindra ry mpanjaka mpanjaka, tompony tompo, lay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, mitazona ny fahefana sy ny hery rehetra eo an-tanany ankavanana. Ka faly zahay satria eo ambany elatry ny tsito, eo ambany elatry ny tompony fahefana rehetra. Mangataka ny fanatrehanao zahay. Tompo jereo reo malagasy nanolotra ny fony hianatra ny teninao amin'ity androany ity. Mamelany tsy fahataterahanay, mamelany fahotanay sy ny fahalotonay fa ho setrin'izany de ndreto zay manolotra ny tenanay ho anao, ndreto zay manolotra ny tenanay, ny fotoananay, ny herinay, ny sainay rehetra mba ho fiasanao. Ndao hiaraka aminay fa tsy zavatra vitanay eto raha tsy eto ianao. Tompo, efa zatra ny fanatrehanao zay de tsy mety tsony raha tsy eto ianao de zany ny angatahanay. Naiza naiza misy an'ireo malagasy amin'izao fotoana izao de manatrehany ny tsirairay avy ihany fenoy ny herinao sy ny fanahinao masina ny tsirairay avy mba tena ahazo an'izany herinao zany fa tsisy hiala maina na de ny anankiray aza. Tompo, dao hiaraka aminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tsy tiany devoly zao zavatra ataona izao de mila ny fanatrehanao zay mila ny fiarovanao zahay. Tompo, efa zatra be an'izany zay de tonga mandondona, tonga mitady anao amin'izao fotoana izao. Ndreto ny malagasy anatona anao hianatra ny teninao. De rainay mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao rery any. Amin'ny anaranao nanaovanay an'izany vavaka izany, tsika rehetra anao hoe amen. Hijery lohahevitra hafandraitsika androany ao anatin'ny baiboly de ny Manenina mba Hino. Ndao hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Matio toko 2:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tafiditra tao amin'ny tempoly izy ka nampianatra dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary namaly Jesosy ka nanao taminy hoe izao koa antany anareo zavatra iray hafa izay raha voavalinareo dia ilaza aminareo toy izany koa aho ny amin'ny fahefana anaovako izao. Ny batisan'i Jaona avy aiza moa izany? Avy tany an-danitra vasa avy amin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha olazaintsika hoe mantsy avy any an-danitra de hovaliany hoe isika, ka nahoana no tsy mino azy ianareo? Ary raha olazaintsika koa hoe avy amin'ny olona de matahotra ny
vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany jaona. Tena maly an' Jesosy izy ka nanao hoe tsy afaka ilaza izahay dia hoy izy taminy, izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana nanaovako izao zavatra izao. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy manana zanaka roalahy dia nankeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho, nefa no ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ilay faharoa izy ka niteny toy izany koa, ary namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy ireo, ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga dia mialohanareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Ty tenin'Andriamanitra ty dia mamaritra ny toetrany tsy mino eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Ireo loham-pisorona sy ny loholona dia tsy mino. Ireo olona ireo dia tia miady hevitra. Izany no tena ahafantarana ny tsy mino. Misy mbola misalasala ihany ve hoe ahoana ary ny ahafantarana hoe tsy mino? Ahoana ny ahafantarana hoe mino amin'izao fotoana izao? Dia io 7:20 ka hatramin'ny 9:20 io dia maneho fa mamazivazy mody adala, mody manontany amin'ny zavatra efa fantany ny tsy mino satria tianao discussion be. Ny mariky ny tsy mino rehefa eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra dia mamazivazy izy manany ihany izy maka fanahin'Andriamanitra izy tia mamandripandrika amin'ny fanontaniana izy tia miady hevitra. Dao aloha tsika andiny tena fa so de mbola manana toetra ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Misy olona ve rehefa ohatra izy ka maheno tenin'Andriamanitra dia tia mazivazy. Misy olona ve tia anontany foana, tia hanao discussion foana momba ny tenin'Andriamanitra? Dia zany no marika ny tsy mino. Ndao andiny tena so de itsika izao zany. So de rehefa misy tenin'Andriamanitra dia mbola tia hiady hevitra, mbola tia mazivazy, mbola tia mandripandrika, ametraka fanontaniana be da be. Ndao andiny tena fa efa andro farany zao efa ho avy Jesosy fanontaniana napetraka Jesosy mihitsy hoe kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Zao vanim-potoana iainantsika izao mihitsy ny tokony ametrahana an'izany fanontaniana izany hoe anisan'ny mino ve tsika sa anisan'ny tsy mino? Tsy hoe rehefa eto tsika hianatra ny tenin'Andriamanitra dia anisan'ny mino. Reo loholona reo koa sy ny loham-pisorona dia mahay tenin'Andriamanitra. Tsy ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra no midika fa mino le olona na tsy mino le olona, fa ny fihetsika ataony dia eo amin'le hoe mamazivazy sy maka fanahin'Andriamanitra sy be fanontaniana amin'ny zavatra efa fantatra sy tia mamandripandrika. So dia mbola manana toetra n'izany tsika. Ndao andiny tena fa tsy tafiditra any an-danitra zany. Tsy ho voasoratra any amin'ny boky ny fiainana mihitsy zany olona zany. Satria vao mifoha maraina tsika dia mifanerasera amin'ny tsy mino. Tsy hoe ny eto Madagasikara ihany misy tsy mino, tsy hoe ny any ampitan-dranomasina ihany misy tsy mino, fa naiza naiza eto ambonin'ny tany vao mifoha maraina ny zanak'Andriamanitra dia mifanerasera amin'ny tsy mino. Tsika ve mbola mandeha miady hevitra ihany? Tsika ve mbola manao resaka mahatonga be discussion? Tonga ty ny tenin'Andriamanitra mananatra ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'izao fotoana izao, ary noporofon'i Jesosy mihitsy eo amin'ny 4:20 ary mbeda be izy eo amin'ny Baiboly no tena manapaka ny ady hevitra. Ampianarin'i Jesosy atsika zany hoe tsy miady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Nataon'i Jesosy teto dia fanontaniana napetraky ny loham-pisorona sy ny loholona dia mivalian'i Jesosy fanontaniana.
raha mpanaraka an'izao fandaharan'izao ianao de misy fotoany Jesosy manapaka foana ny fanontaniana mahatonga discussion. De teto amin'ny loham-pisorona sy ny loholona indray no notapahany indray lay discussion. Zavatra efa fantany ny valiny de te handrabiraby an Jesosy izy te hamazivazy an Jesosy izy de mody napetrany indray le fanontaniana. De eo amin'ny 17 izy de namaly an Jesosy ka nanao hoe tsy afaka ilaza izahay. Efa fantany ny valiteny. Maninona izy mbola mamazivazy ihany. Maninona izy mbola te hanabe discussion. Maninona izy mamandripandrika. De raha mbola tsy nazava taminao ny atao hoe tsy mino de ohatran'izany ny olona tsy mino. Sady mandiny teny tsika so de mbola misy an'izany toetra zany no en même temps mamantatra ihany koa ny toetran'ny tsy mino hoe inona kay ny ataony. Matetika tsika mampiditra resaka momba ny fanjakan'ny lanitra de misy olona mino tonga de tsy manao discussion izy. Tonga izy de manaiky, misaotra anao izy fa marina zany, misaotra anao izy fa nampatia azy an'izany ianao. Fa misy olona tonga de mamazivazy izy, mametraka fanontaniana, mamandripandrika izy. Na de efa fantany ihany ary ny valiny, tahaka an'ireto nataon'ny loham-pisorona sy ny loholona ireto. Ndao andiny tena so de mbola misy an'izany tsika ary mila mahafantatra ihany koa ny zanak'Andriamanitra ny toetran'ny tsy mino. Nanao fanoharana Jesosy momba ny fanenenana. Misy lehilahy anankiray manana zanaka roalahy de ny rany mba hiasa any tanimboly izy mirahalahy. Ny anankiray de niteny hoe tsy andeha aho de nanenina tamin'ny teniny izy de nandeha ihany. Ny anankiray nanao hoe andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Androany tsika hianatra momba ny fanenenana. Ny olona tsy mba manenina amin'ny raha tsy vitany de tsy mino izy de hipetraka ao anatin'ny tsy finoany foana izy de ho ararotiny devoly zany de ho anjakan'ny devoly tanteraka ny fiainany de ho voafatotra ao anatin'ny tsy finoany izy. Misy olona ve am'izao fotoana izao efa nandany tenin'Andriamanitra. Tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoana izao ndao anenina amin'ny raha tsy vitantsika. Ndao aka fotoana kely mihitsy aloha am'izao fotoana izao hitanisana ny lista izay rehetra nandraran'ny Baiboly atsika kanefa mbola nataontsika. Vonina ve ianao am'izao fotoana izao anao an'izany lista izany? Sa mbola hisiriziry fa manana ny fahamarinana? Sa mbola hisiriziry fa noho ny fahaizanao, noho ny voninahitrao, noho ny toerana misy anao, no nahitoy izao anao ka tsy misy afaka mibaikobaiko anao na ninona fa vitanao ny fiainanao. Tonga tia ny tenin'Andriamanitra fa maninona ianao maheno an'izao tenin'Andriamanitra izao? Tiany tompontsika hianatra ny teniny, tiany tompontsika hanenina am'izao fotoana izao. Inona le izy inona? Samy manana ny faharatsiana vitany, samy manana ny fahotana vitany, ny tsirairay avy ary tombontsoa antsika izao satria mety ianao rery ny eo, mety tsisy olona mihitsy eo mba hitanitsantsika an'izany fahotantsika izany mba hahatonga antsika hanenina. Raha misy olona tsy mety mitanisa ny fahotany de mbola hijanona ao amin'ny tsy finoana izy. Ary efa niteneniko teo hoe ny devoly no handray ny fiainany hanageja azy ao anatin'izany tsy finoana izany. Matoantsika tafaraka eto am'izao fotoana izao de misy tenin'Andriamanitra izay tsy nitanterahantsika fa nieritrerititsika hoe manam-pahalalana, mieritrerititsika fa mahavita tena de nitsinitsy ny avintsika ny tenin'Andriamanitra. Ndao hanenina amin'izany toetra ratsy zany. Ndao hanantona ny tompo de hiteny aminy hoe Jesosy ndretondray izahay hiverina aminao, manenina amin'ny ratsy vita ka mangata-pamelana. Andro farany zao mila vahoaka malagasy manenina ny tompo am'izao fotoana izao. Tsy vita zany manenina zany raha olona miziriziry, raha olona be discussion, raha olona mpamazivazy. Mila olona manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'ny tompontsika. Miantso anao ary ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoana izao. Ndao hiaiky fa mpanototsika. Tsy vita miaiky fotsiny fa manenina. Toy nylay nataon'ny lehilahy matoa hoe tsy andeha de nanenina izy de nandeha indray rehefa avy eo. Zany ny ilain'ny tompo am'izao fotoana izao. Olona nanenina. Mety misy fahamenarana,
mety misy tahotra fa une fois ny olona anankiray manenina amin'ny ratsy nataony ny tompony mandray an-tanana ny fiainany rehetra. Misy olona ve mbola misalasala amin'izany amin'izao fotoana izao? Tonga ny tenin'Andriamanitra mampanenina ny vahoaka malagasy rehetra. Naiza misy anao amin'izao fotoana izao meteza hanenina amin'ny ratsy vita. Tsy tiany Jesosy ny manamary-tena, tsy misy fanatrehan'ny tompo zany. Jesosy mila olona manenina amin'ny ratsy nataony. Ka ndao anararoatra, mbola malalaka be zao. Ndao angetaheta mba ho soratan'ny tompo ao amin'ny boky fiainana ny anarantsika. Metomboka amin'ny fanenenana androany zany. Inona le izy? Inona le fahotana ataon'ny tsirairay any amin'ny miafina any? Satria rehefa tafaraka dia afaka metsara velatsia. Rehefa tafaraka dia afaka manao resaka tsara. Rehefa tafaraka afaka miresaka toky sy andinin'ny Baiboly. Jereo tsara fa reto olona tsy mino reto dia loham-pisorona sy loholona. Mahafantatra tenin'Andriamanitra zany. Olona manana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina zany, eo amin'ny lafiny ara-pivavahana zany. Dia tonga amiko sy tonga aminao ny tenin'Andriamanitra androany ndaontsika hanenina amin'ny lalan-dratsy izay nalehantsika. Misy olona koa ve amin'izao tafaraka aminay eto tahaka an'ilay zanakalahy faharoa izay mody manaiky. Jereo tsara ny teniny andeha ao tompoko. Ampanajana ane zany kanefany rehefa niodina teo izy dia tsy manao akory. Misy olona ve zatra manao an'izany? Rehefa tonga ny fotoana fiarahantsika ohatr'izao dia resy lahatra mihitsy izy. Manaiky izy fa marina ny tenin'Andriamanitra. Manaiky izy fa velona sy miasa ny tenin'Andriamanitra ary tena manana fotorotoro sy mangorakoraka izy. Voatapitra ny fandaharana dia miverina indray amin'ny faharatsiana. Misy olona ohatr'izany ve tafaraka aminay eto androany? Tsy kisendrasendra no mahatonga antsika eto fa sitrapon'Andriamanitra ny hahatonga antsika amin'ny fanenenana amin'izay ratsy vitantsika. Manasa antsika ny tenin'Andriamanitra androany ndao hanenina. Ny fanenenana dia mahatonga amin'ny fibebahana. Lesona hafa indray ny amin'ny fibebahana fa androany aloha tian'ny tompontsika hanenina. Mety ve ianao? Tsapanao ve fa mpanoty ianao? Tsapanao ve fa mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ianao? Tsapanao ve fa any amin'ny tsy hitan'ny olona any misy fahotana miafina ao aminao? Ndaontsika hanenina noho ny amin'izany. Ny tapany farany dia hozy Jesosy hoe ka iza moa amin'izy mirahalahy no manao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy ireo, ny lahy matoa. Ny dikan'izany izay manenina rehetra no manao ny sitrapon'ny rainy. Izay manenina androany amin'ny ratsy vitany izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ny tena loza dia hozy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialo anareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tsy mino, ny tsy mety manenina androany dia tsy ho tafiditra mihitsy amin'ny fanjakan'ny lanitra. Kanefany ireo nanenina ny mpamory hetra hozy ny tenin'Andriamanitra sy ny vehivavy janga, ny mpanota dia efa mialoha an'izay rehetra tsy mety manenina amin'ity androany ity any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika nefa maniry an'izany fanjakan'Andriamanitra zany nefa tsy mety manenina. Tsy possible mihitsy no ahatongavan'ny olona tsy manenina amin'ny faharatsiny fahotana vitany ho voasoratra any an-danitra ny anarany. Dia ndao androany izay rehetra tapa-kevitra fa hanenina amin'ny ratsy vitany dia ho soratan'ny tompo any an-danitra ny anaranao. Zany ane no matimatesantsika isan'andro hoe sao dia zany no mbola zavatra tsy ampy ka nahatonga antsika nahazo famindrapo androany. Sao dia zany ny zavatra mbola tsy vitantsika, ny fanenenana ny amin'ny ratsy vitantsika nahatonga an'izao tenin'Andriamanitra ty amintsika izao ndao hisaotra ny tompo fa mbola niantra antsika izy androany mbola namitra fo amintsika izy tamin'ity androany ity. Rehefa tapitra izao fandaharana izao dia miangavy ianao hitokana dia manenena amin'ny ratsy vita rehetra miresaho amin'i Jesosy fa izy amaly ianao ao amin'ny mangingina. Eo amin'ny 12:30 farany dia hozy Jesosy hoe fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo. Izao tenin'Andriamanitra izao no fahamarinana tonga amintsika, ndao tsy hiady hevitra fa ndao hanenina. Sao dia ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga, ny dikan'izany ny mpanota nanenina tamin'ny ratsy vitany no tonga lohantsika
any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao apetraka eo am-pelantanan'ny tompony teny ndao hisaotra azy fa nasainy naneniny tsika tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy noho ny teninao, Tompo variany zahay, Tompo tratran'ny izao fiainana izao zahay, Tompo variana ny resaka tamin'ny tsy mino zahay, mamindrafo aminay ianao amin'ity androany ity, ny amin'ny tsy finoanay, fa androany zay tonga ny teninao nandrasarasa ny tsy finoana rehetra sy ny fizirizirina rehetra, tsy nety nampiaiky anay, tsy nety nampanenina anay. Androany zay Tompo miekoka eto anatrehanao ny malagasy rehetra noho ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra betsaka noho ny teninao. Fantatray fa tsy mendrika zahay ary manenina Tompo amin'izao fotoana izao. Jesosy tena manenina ary tsy te hiverina intsony amin'ny lalan-dratsy zay efa nalehanay, satria tena tsapanay fa tao anaty lavaka maizina fangejan'ny devoly zahay fa noho ny teninao de manenina zahay ary efa mahatsapa sahady le fifaliana noho ny famindraponao sy ny fitiavanao tamin'ity androany ity. Mankasitraka indrindra Tompo noho zao teninao zao. Misaotra tsy manadino anay, misaotra tia anay, voaray Tompo ny teninao ary mangataka aminao amin'izao fotoana izao. Raha misy olona any amin'izao fotoana izao mbola miziriziry, raha misy olona any amin'izao fotoana izao matahotra sy manahy, Tompo vangio reny olona reny, kasio amin'ny tanana ankavananao reny olona reny ka ataovy hoe aza matahotra. Jereo fa misy olona te hanenina nefany mbola voafatotra, mangataka an'ilay asa mahagaga mba ho ataonao amin'ireny olona ireny. Misaotra betsaka Tompo amin'ny fampaherezana zay nataonao, misaotra betsaka Tompo ny ampatsiafa tokony hanenina zay, misaotra betsaka niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Indreto zahay hanolotra amin'ny fiainanay ho anao satria tsy fantatray izay rehefa aveo izay matoky anao satria izay efa matsapan'ny fintantananao isan'andro isan'andro. De rainay mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao rery any, mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay zany vavaka zany, tsika rehetra nanao hoe amen. Makasitraka indrindra ho an'izay rehetra tafaraka aminay tamin'ity androany ity. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, misaotra anao tsy niova radio, mametraky ny mandra-pioana ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao fa manantena ny mbola hifankahita. Ndao tsika hanenina amin'ny ratsy vitantsika fa efa ho avy Jesosy.